Ny Mofonaina isan'andro atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Ampifaliana avana no iarabanantsika tratra ity Sabotsy fahatelopolo ny volana Desambra ity. Ny boky Isaia mpaminany toko 520 ny andiny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fadimy ambin'ny folo no voalahatra ho Mofonaina riavako. Isaia toko 520 andiny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fadimy ambin'ny folo. Faminaran'i Jesosy: Jehovah avy ny tananao nefa tsy nojerenindreo. Tsy maintsy ho jereny ihany nefa ny fahasari-piaronao amin'ny olonao ka homenatra izy. Eny afo no andevona ny fahavalonao. Jehovah, manorina fiadanana ho anay ianao, fa ny asanay rehetra dia tanterahinao ho anay. Jehovah Andriamanitra, tsy ianao ihany nefa nampanompo anay fa tompo hafa koa. Nefa ianao irery ihany no ahazoanay mankalaza ny anaranao. Ny maty tsy ho verina intsony, ny matotoa tsy mba hitsangana. Fa novalianao izy ka naringanao, sady nolevoninao avokoa ny fahatsiarovana azy. Nampitombo ny firenena ianao, Jehovah. Eny, nampitombo ny firenena ianao ka nahazo vahana ho anao. Nitarinao alalaka avokoa ny faritry ny tany. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity Isaia toko 520 ity dia fitarainana ny momba ny zavatsarotra iainana, momba ny mety fahasarotany lalana diavina amin'ny fitondran'Andriamanitra. Izy manao hoe: Jehovah Andriamanitra io, tsy ianao ihany nefa nampanompo anay fa tompo hafa koa. Nefa ianao ihany nahazoanay mankalaza ny anaranao. Melohany irisotsika amin'ny fanazavana ity andiny fa 27 ity dia nisy nametra-panontaniana vitsivitsy omaly tamin'ny Mofonaina momba ny fanazavana nometsika tamin'ny fanambarana nataon'ny ray aman-dren'ny Fiangonana Katolika na ny Papa momba ny homosexualité. Dia metra-panontaniana manao hoe: hono pastera, ny azon'ny fiangonana atao ve ny manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny soratra masina? Efa nivaliny dia izao: raha protestanta, amintsika protestanta, dia tsy azontsika atao ny manao zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra na amin'ny Baiboly. Amintsika protestanta izao zay lazainy ny Baiboly ihany. Satria amintsika protestanta mifanohitra amin'ny Baiboly ny homosexualité amin'ny ankamaroany ny protestanta, satria misy protestanta sasany manaiky azy, fa amin'ny ankamaroany ny protestanta. Dia izao tsy azontsika ekena zany ny homosexualité tahaka ny fahotana izay ambaran'ny Baiboly, zay fotsiny ihany. Ary amafisina tsara fa ny synodany FJKM ho an'ny fiangonana FJKM zay protestanta, ho an'ny fiangonana FLM zay protestanta eto Madagasikara resantsika io, dia manaraka tsara izay fomba fijerin'ny Baiboly zay mandany homosexualité izy, ary tsy manaiky zany ho ara-tsoratra masina, mandaza any koa ny fankatoavana zay fotsiny ihany. Raha ohatra ka amin'ny boky hafa, mety amin'ny filozofia dia mety manaiky an'izany, amin'ny fanompoana amin'ny vavahana hafa dia mety manaiky zany, fa raha amin'ny fivavahana protestanta izay miorina eo ambony soratra masina dia mandany homosexualité izy, zay fotsiny ihany. Mety misy ihany tsika to protestanta manaiky, fa vitsy izy noho ny antony maro samihafa. Fa raha ho antsika protestanta eto Madagasikara sy ny ankamaroany ny protestanta amin'ny toerana maro maneran-tany dia mandany fanambadian'ny olona mitovy fananahana izy, zay fotsiny ihany. Amin'ny katolika zavatra hafa, indraindray dia zavatra hafa atao ny fanambarana iny. Androso ary tsika raha ohatra ka miterentsika ity teny ity manao hoe: Jehovah Andriamanitra io, tsy ianao ihany nefa nampanompo anay fa tompo hafa koa. Nefa ianao irery ihany no
azahoanay mankalaza ny anaranao. Hotsika hoe ny fiainana kristianina dia amitsika protestanta dia fiainana fankalazana an'Andriamanitra. Isaky ny mivavaka ny protestanta de manao foana hoe solideo gloria, ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ary na dia amin'ny fiangonana kristianina rehetra mihitsy ary mazava ho azy tsy hanavarana iza na iza, fa ny dikany teny hoe mivavaka de manome voninahitra sy mankalaza an'Andriamanitra. Fa zao anefa ny hoe fankalazana an'Andriamanitra de izao avy amin'Andriamanitra ihany no ahafahan'ny olona mankalaza an'Andriamanitra, fahafahana avy amin'Andriamanitra. Raha toa ka mamaky tsara ny bokin'ny Exodosy itsika, manomboky ny Exodosy 3 dia hoy ny filazan'ny tompo tamin'ny Mosesy ary nampitain'ny Mosesy tamin'ny Farao manao hoe afao ny oloko mba hanompo ahy any an'efitra. Zany hoe raha mbola tany amin'ny fahababoana zany zanak'Israely de tsy afaka nankalaza an'Andriamanitra. Zay ny dikan'le teny teo manao hoe Jehovah Andriamanitra io, tsy ianao ihany no efa nampanompo anay, fa tompo hafa koa nampanompo ny zanak'Israely ny Egyptianina. Notompony ny zanak'Israely ny Egyptianina. Notompony ny zanak'Israely aza tamin'ny fotoana sasany ny Andriamanitra ny Egyptianina, niterena. Ary teo amin'ny lafin'ny fivelomana de nanompo ny Egyptianina ny zanak'Israely. Zay ny dikan'io teny hoe tsy ianao ihany no efa nampanompo anay, fa izao ianao irery ihany no azonay mankalaza ny anaranao. Zany hoe lay Andriamanitra mpitainy Isaia mpaminany zany de izao tsy Andriamanitra mila vaniny sanatria ny vava, tsy Andriamanitra mila voatsiary sanatria ny vava, fa Andriamanitra fitiavana Andriamanitra. Ka rehefa mitaky zavatra aminao izy, alohan'ny takiany zavatra aminao de manome izy aloha. Andriamanitra tsy mitaona anao mamorona ny tsy misy. Izy Andriamanitra ihany no mahay mamorona ny tsy misy, fa isika olombelona tsy mahay mamorona ny tsy misy. Fa izao omen'Andriamanitra antsika izay zavatra ilaitsika, ahafahantsika manompo azy. Zay amparatsika teo hoe Andriamanitra tsy Andriamanitra mila vaniny. Raha mitaky zavatra aminao Andriamanitra de efa nanome izay. Zay le dikany teo ny Exodosy manao hoe afaon'ny oloko hanompo ahy any an'efitra. Tsy tany Egypta mihitsy akory no nanomezan'Andriamanitra ny lalàna. Tsy tany Egypta no nanomezan'Andriamanitra ny didy folo. Tsy tany Egypta no nanomezan'Andriamanitra ny lalàna sy ny fitsipika momba ny fivavahana. Tsy tany Egypta mihitsy. Fa efa tafavoaka ny Egypta ny zanak'Israely aty an'efitra vao nomen'Andriamanitra ny didy folo sy ny fitsipika rehetra hoety manompo azy. Satria raha mbola manompo Andriamanitra hafa ny zanak'Israely de tsy afaka hanompo an'Andriamanitra mihitsy izy. Tsy maintsy no ahafahan'Andriamanitra aloha izy, zay vao afaka manompo an'Andriamanitra. Mazava tsara ny tenin'i Jesosy fa tonga ny zanaka hitady sy hamonjy, lay hamonjy eo de hoe hanafaka ny very. Tsy maintsy no ahafahana teo ambany ziogan'ny fahotana aloha ny olombelona. Tsy maintsy no ahafahana teo ambany ziogan'ny fahazaran-dratsy aloha isika. Tsy maintsy no ahafahana teo ambany ziogan'ny fanamarina tena. Tsy maintsy no ahafahana teo ambany ziogan'ny tsy fahamarinana maro isan-karazany sika, zay vao afaka nanompo an'Andriamanitra. Io indriny mahatonga ny Paoly ao amin'ny taratasy ny sotana ho an'ny Korintianina 2 manao hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Lasa lay zavatra taloha, inona lay zavatra taloha? Lay olona zay mbola teo ambany fa hohon'ny fahotana. Paoly de mampitahany io am'lay hoe Adama voalohany, lay Adama ela, lay Adama zay mbola teo ambany ziogan'ny fahotana. Fa ilay Adama faharoa kosa, izay Kristy atakatsika, dia izay efa olona eo ambany fahasoavana. Raha mbola eo ambany ziogan'ny fahotana ny olona de tsy afaka manompo an'Andriamanitra izy. Fa rehefa eo ambany fahasoavana ny olona dia afaka manompo an'Andriamanitra izy. Izay fifindrantsika niala va ao ambany fahotana makamin'ny eo ambany fahasoavana zay tsy asan'olombelona. Tsy asan'olombelona ny fifindrantsika miala va ao ambany fahotana makao ambany fahasoavana.
tsy asantsika zany fa asan'Andriamanitra atao am' Jesoa. Zay le mahatonga mpanao mpaminany Isaia mpaminany eto manao hoe avy aminao ihany ange Andriamanitra no ahafahanay mankalaza anao. Zany hoe tsy ny herin'ny tenantsika akory no ahafahantsika mankalaza an'Andriamanitra. Tsy isika mahampanota antsika ity akory no mahay mankalaza an'Andriamanitra. Isaia mpaminany de mamerimberana an'io manao hoe ity fireneny ity de zao midera sy mankalaza iamolony fa ny fony lavitra. Manao fanimpom-pivahana amy talakotokotoka izy, saingy zao ny tanany maloto miosindra. Isaia 4:2. Ny manao fanimpom-pivahana, manao sorona maro isan-karazany izy, fa hoy ny tompo manao hoe halako ny fanimpom-pivahana aroarona ratsy, aroarona zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ade eo indrindra ny mahatonga ny tompo tsy maintsy nanadio atsika aloha, tsy maintsy nanafaka atsika aloha, izay fanafahana atsika ahatonga atsika ho akasitrahan'Andriamanitra zay ataotsika zay tsy asantsika fa asan'Andriamanitra. Izay ny mahafahasoavana ny fahafahana manompo an'Andriamanitra. Rehefa tsapanao fa fahasoavana ny ahafahana manompo an'Andriamanitra, fa rehefa mbola everinao fa ny tenanao dia afaka manompo an'Andriamanitra, dia foana ny fahasoavana. Raha mihevitra ianao fa amin'ny alalan'ny herin'ny tenanao, mihevitra ianao fa afaka manompo an'Andriamanitra satria nanapa-kevitra, satria natanjaka, satria salama, satria marina, satria mahitsy, dia foana ny fahasoavana. Fa amin'ny fotoana ahatsapatsika hoe kaiza afaka manompo an'Andriamanitra, aiza toy izao noho ny fahasoavan'Andriamanitra, dia mankalaza an'Andriamanitra ny fifaliantsika. Hoy manao hoe mazava tsara ny tenin'ny Paoly, manazava ny lanjany antsoiny hoe fahasoavana izy, no hoe maimaim-poana ny famelan-keloka, maimaim-poana ny fafana mideran'Andriamanitra. Tsy tsika mpanota ity akory no afaka ny safidy nanompo an'Andriamanitra. Hoy Jesosy manao hoe tsisy afaka manatona an'Andriamanitra nge raha tsy amin'ny lalako e. De mazava ny teny Isaia. Le avako malala, afaka manompo an'Andriamanitra, afaka mankalaza an'Andriamanitra itsika no Andriamanitra ihany. Eo amin'ny lafiny materiel, amin'ny lafiny hita maso, ataovy hoe manao adidy ianao. Afaka manao adidy ianao satria nomeny Andriamanitra fitahiana. Afaka manao rakitra ianao satria nomeny Andriamanitra fahafahana manao rakitra. Afaka miangona ianao satria nomeny Andriamanitra fahasalamana afaka miangona. Afaka mideran'Andriamanitra ianao satria nomeny Andriamanitra vava afaka mideran'Andriamanitra. Izay mahatonga antsika manao hoe vokatra, conséquence ny zavatra rehetra ataotsika ho an'Andriamanitra. Vokatry ninona? Vokatry ny fahasoavan'Andriamanitra, vokatry ny famelan-keloka nataon'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra ataotsika zany de izao ho an'Andriamanitra, tsy ataotsika mba ahavoavonjy atsika. Tsy hoe manao rakitra mba ho voavonjy, tsy hoe manao adidy mba ho voavonjy, tsy hoe miangona mba ho voavonjy. Amin'ny lafiny anankiray, amin'ny lafiny etika de henantsika ihany zany. Fa izao amin'ny mahafahasoavana de izao, za efa novonjeny Kristy ka de manao adidy aho. Za efa navelan'ny tompo heloka de afaka midera azy am-pifaliana. Zany hoe za efa nandray tamin'ny tompo de afaka manome. Ny olona mahatsiaro ho nandray tamin'ny tompo no afaka manome am-pitiavana. Fa raha tsy mahatsiaro ho nandray tamin'ny tompo izy, de izao menimenina mandrakariva izy rehefa manao zavatra. Everiny fa aza lay zavatra eo aminy eo, everiny fa vokatry ny fiezahany, fa adininy fa vokatry ny fitahian'Andriamanitra. Zay ny mahatonga Isaia mpaminany eto miteny hoe avy aminao eny ange Andriamanitra. Ny tompo hafa-nampanompo anay de izao nandritra ny ainay, naka taminay, nalai ny herinay, nalai ny tanjakay, nalai ny zay mahaizahay anay, no ritiny mitsiaro maha olona anay. Fa ianao kosa tsy mba nanao an'izay. Andriamanitra tsy manao an'izay. Ny sampy manao an'izay. Ny sampy de zao miandry zavatra tolotra. Ny sampy de zao mitaky. Ny sampy de zao mampanompo. Fa ny Andriamanitra ivavahantsika.
na mampanompo antsika azy de milony ny anompontsika de zao efa nanome antsika izy. Ary zay nodikany Krismasy, nomeny antsika ny zanany malalany. De hoy Paoly amin'ny Romanina 9:9, ny zanany aza nomeny anao, ny zanany aza natolony anao, ka tsy omeny anao maimaim-poana miaraka amin'ny Jesosy koa fa ny zavatra rehetra, nomeny anao maimaim-poana avokoa ny zavatra rehetra ahafahanao mankalaza an'Andriamanitra. Miteraka zavatra roa mazava tsara ara ity andininy ambarany Isaiapa aminany ity ho antsika kristiana. Ny voalohany de zao miteraka toe-tsaina mahafoy ato anatintsika, tonga ato anatintsika ho azy ny fahafoizana ho an'ny hafa, tonga ato anatintsika ny fahafoizana ho an'Andriamanitra, tonga ato anatintsika ny fahafoizana ny fanolorantena ho an'Andriamanitra. Rehefa tsapanao fa ny Andriamanitra ao no nanome zay rehetra eo ambany masonao, izay rehetra tantaninao. Ary io ndray no somary adiny koa rehefa ohatra hoe manao fanatitra isika na rehefa manao rakitra isika, de ndraindray isika hoe manao hoe ny fanatitra atolotritsika ao am-piangonana ihany ny atolotritsika hoe ity tombo atolotray ny fanatitra, atolotray ty rakitra ity, atolotray ty rakiboaty ity, atolotra ndraindray zay ny ataontsika. Fa adinitsika fa tsy de zay loatra ngeno izy, apahany am'izay tonga anao ao am-piangonana iny, fa zay rehetra nomen'Andriamanitra anao no atolotrao amin'ny fotoana ny fanatitra. Ny tonga anao ao am-piangonana de efa tonga anao raha teo iny, fa misy kosa tsy tonga anao ao am-piangonana fa nandoavanao fakturan'ny jiro na rano, nandoavanao saram-pianaran'ny mpianatra, nandoavanao asa tikena carburant, nandoavanao sakafo. Fa renrehetra eny de atolotrao an'Andriamanitra. Ny dikany hoe atolotrao an'Andriamanitra de zao atolotra mba hoentina manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Lay manontolo mihitsy zany izay nomen'Andriamanitra anao no atolotrao. Fa misy nataonao rakitra, misy kosa anaovanao adidy, misy kosa anaovanao asasoa, misy anaovanao izay mba mety anananao fifaliana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainanao isan'andro. Zay fotsiny. Fa mieritreritra manao hoe ity Andriamanitra ity zany dia atolotro anao ty rakitra na ity adidy ity androany, fa ny ambiny kosa dia hanaovako zay tiako anaovana azy. Asa tsy fantatro, etiko isotroko toka, etiko anaovako loka, de tsy zay le izy. Fa hoe zay rehetra nomenao ahy de tantaniko ny mifanaraka amin'ny sitrapona ao Andriamanitra. Ito tongako eto am-piangonana anaovako adidy, ito tonga eto am-piangonana hitezana ny fiangonana, fa izao ny tsy tongako eto kosa de zao mazava ho azy atolotro anao mba ho tantanina mifanaraka amin'ny sitraponao. Zay ny dikan'le hoe rehefa manolotra rakitra isika dia tsy zay tonga atsika eo ihany, fa atolotra ny tenatsika sy zay maha isika atsika, atolotsika mba ho tantanina mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zay mahatonga atsika manao hoe vokatra nge, vokatry ny fitiavan'Andriamanitra no ahafahantsika manome. Rehefa mitenitsika hoe fahafahana, hoe Andriamanitra manome fahafahana, dia tsy ilay hoe liberté fahafahana manao fahafahana mandendena, fahafahana miteny zay tiana lazaina, fa rehefa miteny hoe fahafahana n'Andriamanitra manafaka de miatraika amin'ny lafiny materiel koa zay. Hoe Andriamanitra tsy mila vaniny, fa rehefa miteny anao izy manao hoe iraiko ianao ho mpitory ny filazantsara, dia omeny anao ny fitaovana hoentinao mitory ny filazantsara, ny fahasalamana, ny hery, ny tanjaka. Ary dia izay mahatonga ny hoe tonga ao anatinao azy ateraka zany fotsiny ny fahafoizana. Tonga ho azy ao anatinao ny fahafoizana satria tsapanao fa Andriamanitra de Andriamanitra tianao, namonjy anao, nanafaka anao. Fa ny faharoa lehibe sady farany izay aseho an'ity andininy tsotra masina ity dia tsy ny fahafoizana ihany, fa izao ny fanetretena ao mba hampifaliana. Raha misy zavatra sarotra anankiray misarotra ianaran'ny olombelona am'izao taonjato enatsika izao de ny atao hoe fanetretena. Sarotra amin'ny olona mihitsy ny manety tena. Ny antony de zao anankiray am'izay nampidirin'ny olona ao anatin'ny olombelona tamin'ny hiditra tao anatin'ny olombelona amin'ny fahotanany amin'ny Genesis 3 de zao nampidiriny tao anatin'ny olona ny fandavana ny toerana zay namen'Andriamanitra azy. Hoy le mpakafanahy, raha mihinana an'io ianao
de mitovy amin'Andriamanitra. Fakapanan'ny olombelona kehitriny hoe hitovy amin'Andriamanitra, hilahatra amin'Andriamanitra. Ary dia zay mahatonga ny hoe tsy mety mafy amin'ny olona mihitsy zany hoe manetry teny zany, mafy amin'ny olona, tsy zakan'ny olona zany hoe manetry teny zany. De Paoly manazava amin'ny Filipianina toko faharoa hoe aoka ho ao aminareo zao saina izao zay tao amin'ny Kristy Jesosy no foanany ny tenany tamin'akan'ny endriky ny mpanompo. Zany hoe zava-dehibe mihitsy zany ny hoe ny kristianina de makatahaka ny Kristy, manafoana tena, tsy hoe manetry tena fotsiny fa manao ny tena ohatrany tsy misy. Mafy amin'ny kristianina zany, zany hoe manafoana tena, foananao mihitsy zany la iamponao, foananao le fiheveran'ny tenanao ho zavatra, foananao la eo anatrehany azy fijalian'ny Kristy. Ohatra manao hoe am'izao taonjato enantsika izay mampiroborobo ny karazam-pivavahana maro samihafa sy ny fanompoan-tsampy isan-karazany sy fanompona ny nofo zao de zao tsy mety manaiky manetry tenany olona, tsy eken'ny olona zany. Ary indrindrindrindra ny ataontsika hoe am'ireo karazana fampianarana momba ny développement personnel isan-karazany zay hitatsika amin'ny tambajotra io, be de be ny tambajotra miresaka momba ny développement personnel. Zay zava-dehibe aloha mazava ho azy, manampy be de be ny mpianatra ny tanora. Fa izao amin'ny ankapobeny de izao ny ao ambadiky ny ampianarana ny développement personnel de anankiray am'ireny hoe aza manaiky, ataovy zava-dehibe ny fivelaranao, aoka ianao hitraka, aoka ianao hipotra, aza manaiky ianao, mila asehonao ny mahay anao, mila asehonao zao aminao, mila asehonao hoe mahay ianao, mila mahay mivarotra ny fahaizanao ianao, mila mahay mivarotra, mila asehonao fa tsara tarehy ianao, mila asehonao fa manana tombony ianao, mila asehonao ny mahasamihafa anao amin'ny olo-ka, zany rehetra ny développement personnel. Tsy hoe ratsy akory zany, fa izao ndraindray mampanadino hoe am'sehatraizany tokony ianao an'izay, ary am'sehatraizany tsy tokony ianao an'izay. Hany ka na dia aty am-piangonana azy ao anatin'ny fanomponan'Andriamanitra de izao mbola tonga ao an-tsain'ny olona ihany zany. Rehefa ao anatina fivoriana dia ndraindray dia mirehare, ndraindray dia tsy manaiky diso, ndraindray dia sy ny sisa rehetra. Avako koa malala ampianariny ity andin-tsotra masiny ity tsika hanana fanetretena. Mila manana fanetretena satria izay eo amintsika de avy amin'Andriamanitra, avy aiza moa isika. Hoy Jesosy manao hoe rehefa vitanareo zay ataonareo de zao tenenina manao hoe mpanompo tsy mahasoa, mpanompo tsy tokony ho akasitrahana akory azy zahay, mpanompo tsy tokony ho akasitrahana akory zahay, satria tsy nanao mihoatra zay tokony nataonay zahay fa zay tokony nataonay ihany nataonay. Nahoana zay tokony nataonay ihany nataonao? Satria nomen'Andriamanitra vola ianao, ary ianao Andriamanitra nanome anao vola de izao nafahanao nanao rakitra, nafahanao nanao adidy. De izao efa tokony nataonao ihany zany satria men'Andriamanitra niny ianao. Tsy nanao mihoatra zay tokony nataonao anao satria tsy namorona vola fa Andriamanitra ny nanome azy de zay tena tokony nataonao ihany. Zay ny dikany hoe avy aminao iainangeno afahanay mankalaza anao de mahay manetry tena. Afaka malala Krismasy hiatrika ny taona vaovao ianao, atao vinanao amin'ny taona ho avy ny hoe tompo omeo fanetretena, tompo omeo fifaliana, tompo misaotra anao ano afahanao, omeo fahafoizana amin'ny fanomponanao, aza avelanao hifanjana amin'ny namako amin'ny fanompona, fa ataovy mahavita ny fanompona-pifaliana indray mamakivaky ny taona 2024 iny. Ivavaksika. Tompo misaotra anao zahay, misaotra anao noho ny fitiavanao sy ny famindramponao fa ianao Andriamanitra de Andriamanitra mpanafaka, ianao Andriamanitra de Andriamanitra mpamonjy, ianao Andriamanitra de Andriamanitra be fitiavana, ianao Andriamanitra de Andriamanitra fahasoavana. Zay eo aminay de avy aminao, ary avy aminao ihany no ahafahanay mankalaza sy manompo anao. De mifanetretena zay tompo, satria avy aminao zay rehetra eo aminay. Tsisy azonay ireharehana, na ny fahasalamana, na ny fahatanorana, na ny fahaizana mampahalalana, na izay nomena ho anay dia tsy noforon'ny tananay fa fitahiana avy aminao.
de ome fanitretena mandrakarivo zay tompo. Mamindrafo aminay tompo raha ohatra ka mirehare zahay. Mamindrafo aminay tompo raha manadiny ny fahasoavanao zahay. Ary mamindrafo aminay raha toka tsy mahatsiaro, mahafoy na ho anao, na ho an'ny mpiray tanindrazana aminay, na ho an'ny mpiarabelona aminay zahay. Vaovao ny taona tompo. Mifarana ny taona 2024 viditra amin'ny taona vaovao. Mandihy ny teny zahay, de tsapanay fa tsy tanteraka. De zay rehetra nampalahelo anao, tsy nentina taonay tamin'ny taona lasa izay hodinganay ity, de mamelanay. Avaozy zahay mba olo ny fifaliana, olo ny fanetretena, olo ny fahasoavana. De mametraka ny fiainana mandrakarivo mba fitainao zahay, ny tanindrazanay, ny mpiarabelona aminay. Misaotra Jesosy. Amen.